zavatra misy eto amin'ny firenena dia misalasala isika hoe havitana raharaha vaventy ve ny teny malagasy satria ataona hoe raharaha zany zao hoe fampianarana raharaha zany fitsaboana raharaha zany ny raharaha amin'ny toe-karena raharaha zany ny fikarohana raharaha zany ny resaka andavanandro tsy raharaha aminay fa fantatra fa hoe amin'ny resaka andavanandro dia ny teny malagasy so ny ampiasaina tsy any zany le izy fa tena hoe le tena raharaha anaty rafitra anankiray mazava donc formel hoy le teny vazaha ny fampianarana anisan'io misy moa zany ny hain'ny famelabelarako voalohan-tena reo dia hoe sy ho an'ny malagasy sasany tsy avy-tany io ho an'ny malagasy hafa avy-tany io dia io no nampiadiana teo eo amin'ny lafiny teknika amin'izay lasain'ny olona ombenombeno hoe tsy ampy voambolana ny teny malagasy ka ny teny ange tsy mamorona ny voambolana fa ianao tompo-teny no mamorona isika zany isika ny tokony hanongo-tena raha izay misy zany hoe sakana eo amin'ny lafiny teknika fa ny tena zava-dehibe sakana eo amin'ny lafiny politika no mahatonga an'ilay teny malagasy heverina hoy aho fa tsy mahavita ireo raharaha vaventy rehetra fa aminay aloha izay mpandinika an'io mahafantatra ny zava-misy eran-tany mahavita tsara io ka mahavita tsara ny teny malagasy araka ny lazaiko teo mety efa any aloha tsy amin'izao fotoana zao akory ny jerena fa hoe tamin'ina andaninana lalam-panorenana any dia fahitana azy inona lalam-panorenana nylanintsika lalam-panorenana milaza hoe ny teny malagasy no teny pirenena teny malagasy ny teny frantsay no teny mpanjakana na teny ofisialy moa ny filaza zany tsy fantatro fa langue officielle amin'ny teny frantsay zay zany zao dia fa safidy politika zay ny ao amin'ny lalam-panorenana matsy dia hoe tokony arahany rehetra ny zavatra somary manahirana amin'izay dia hoe ny mpitondra zany dia tsy mandika lalam-panorenana mihitsy izy na tsy teny na dia teny malagasy ny ray mandeha azy satria teny mpanjakana koa ny teny frantsay azo atao ny miditra tsy kelikely any amin'ny sampanasa na androm-panjakana any ohatra zao fantatra tsara fa ao amin'ny teny mera-pirenena na raha santy mbola tsy fantatrareo dia zay le izy ny teniny any teny mera-pirenena dia teny malagasy zay ny lalàna fehizorony any teny mera-pirenena kanefa na rehefa mandeha ao ianao ny lahateny rehetrarehetra reny volavolan-dalàna reny tena amin'ny teny frantsay ny anaovana azy io tena amin'ny teny frantsay nanaovana azy io fa rehefa ery amin'ny fivoriana iraisam-besin'ny maro ary dia izay no atao hoe amin'ny teny malagasy ny ankamaroany io fa raha ny lalàna zany zao dia teny malagasy no teniny any teny mera-pirenena tahak'izay koa ny eo amin'ny akademia ny teny malagasy ny teniny akademia nefa fantatrareo tsara fa ao amin'ny akademia dia mahazo manao ianao raha anao famelabelara-kevitra ianao mahazo manao ny teny malagasy teny anglisy teny frantsay zavatra tahak'izany mila ianarana trany amin'ny mbola efa hain'ny malagasy miteny malagasy fa ny teny malagasy akory tsy hain'ny malagasy le hoe teny malagasy inona ny le fitsipika ao an-tsainy samy manana sika malagasy fa le mamoaka ny fitsipika iny ahafahana mamorona zavatra vaovao tsy hananantsika izay le mila ianarana any am-pianarana tsy adalan'ireo olona any amin'ny firenena mandroso ireo ny mianatra ny teniny fa tsisy hoe tsy mianatra ny teny zany hoe teny malagasy zany fiarankatsy efa hay zany tsy hay io profo zany hoe reny soratra diso eny amin'ny gazety eny amin'ny dalana sisa reny fa io iaho tsy vitan'ny ray andro zay dia afaka miteny hoe azo adika daholo io zavatra vaovao io na tsy hananantsika amin'ny teny malagasy azy